Tonga namaly ny fanasan'ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza ny maraina teo tao anatin'ny fivoriana tsy azony rehetra anatrehana ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany maraina Rindra Rabariny Renarson matoa izy ny ministry ny fitantanam-bola no nasaina dia resaka teti-bolan'izy ireo no adihevitra ny akamaroany ny zavatra nangatsahana ireo solombavambahoaka dia efa nentina teny anivon'ny filan-kevitry ministra avokoa tsy tafavoaka teny anivon'ny filan-kevitry ministra moa izany fangatahana nataon'ireo solombavambahoaka izany ka izay no nanambarany nandritra fivoriana hoy ny nambarany ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola anio teny Tsimbazaza teo ampivoana ny fivoriana mikatotrano izay nataony niaraka tamin'ireo solombavambahoaka rehefa vita moa ny tasitra dia nivoaka ny tenany ireo solombavambahoaka kosa mbola nanohy ny fivoriana mikatotrano izay nataony izy ireo. Fiarovana ny faritra ara-toe-karena manokana eto amin'ny ranomasina Indiana fanamafisana ny ady amin'ny fantotoana ny tontolo an-dranomasina ny jony tsy ara-dalàna sy ny fitrandrahana diso tafahoatra ny aren-dranomasina ireo dia anisan'ny lohahevitra nasongadiny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nandritra ny andro voalohany tamin'ny fioanam-be fahatelo ny firenena mikambana momba ny ranomasina raha nitatitra ny fiadidin'ny repoblika amin'ny mahanosy azy dia miankina betsaka amin'ny ranomasina sy ny vokatra entiny Madagasikara hoy ny ministeran-jony sy ny toe-karena manga zava-dehibe araka izany ho ity ministera ity ny fiarovana ireo arenan-dranomasina sy fanamafisana ny toe-karena manga nisokatra ho maly alatsinainy tao anisa Frantsa ity fivoriam-be ity ary etoy hatramin'ny 13 jona izao. Ny revitra ny bomba mandatra dranomaso teny Vontovorona nisy ny fitokonana izay nataon'ny mpianatra ny sekoly ambony politeknika Antananarivo teny an-toerana manoloana ny olany famatsiana herinaratra nisy ny sakan-dalana sy fandoroana kodiarana nataon'ireto mpianatra ka voatohitohina ny fifamoivoizana anakeny Vontovorona tonga nidina nandamina ny mpitandro ny filaminana ka raikitra ny Torabato voatery tsy maintsy nandefa bomba mandatra dranomaso ireo mpitandro ny filaminana ankoatr'izay dia tsy niray kosa no voalaza fa may. Tampilaminana no nankalazan'ny vahoaka Antananarivo sy ny manodidina ny fetin'ny Pentekosta lavalava ny farany herinandro ary samy nanana ny fomba fankalazany azy ny isa-tokantrano teny Ivato sy ny manodidina ny bypass ny foara madinika nahitana soavaly hazo kilalaon-jaza isan-karazany taty avoan'ny tanàna kosa dia nikatona ny zaridaina Namojatovo ny fandrombahana ny Nakasary tetsy Analakely manoloana ny lapan'ny tanàna feno mpandeha tongotra ny arabe ny fahaleovantena fotoana nararotsany ireo mpivarotra sainam-pirenena ihany koa io fotoana io ankoatr'izay teny Tsonjombe ipoka tanteraka noho ny fisian'ny fampisehoana tapolaka glady nataon'ny tarika rosy somary nilamina ny andro raha ny amin'ny fifamoivoizana ny tolakandro nefa dia nisy ny fitohanana teo amin'ny lalam-pirenena fafito akaiky ny bypass tranga mahazatra amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Tsy maintsy miandry ny andro farany amin'ny dingana ifanitsana ny Madagasikara voalala izay hiafarany amin'ny Kozava Cup nanao ady sala tamin'ny isa iray no iray tamin'ny Eswatini Madagasikara nandritra ny lalao natao omaly tao Afrika Atsimo taorian'ny vokatra ady salu dia miankina amin'ny vokatra amin'ny lalao eo amin'ny Eswatini sy Tanzania amin'ny alarobia ny fahafahany Barea hiakatra amin'ny Manasadalana na tsy.